Fankalala daholo zany ny akabeazan'ireo vehivavy ireo fa saiky ainy zany ny mipasoka an'ireo karazam-behivavy ireo mba hilamina zany. Ao anatin'ny fahaizan'ny séducteur koa zany dia ny hoe ainy tsara zany ny mambomboatra ny tenany, ainy tsara zany ny mamboatra ny coiffurany, ny akanjony sy ny hoe inona no zavatra tantara efa iomanany tsara mihitsy zany hoe inona ny tantara izay ho tantarainy, ary indrindra zany dia ny hoe mahay miaino izy zany ny vehivavy. Ainy tsara mihitsy zany ny miaino an'ireo karazam-behivavy izay sariany zany, ka revo dia revo zany ny akamaroan'ireo vehivavy ireo zany ary ohatrany mieritreritra zany fa hoe manana confiance amin'ny tenany zany ireo karazana vehivavy ireo. Kanefa ny zava-misy zany dia ny hoe ilay fafinaretana azon'ilay séducteur no tena mibahana zany amin'ilay fiarahana sy ny hoe inona ny zavatra tadiavin'ilay séducteur. Matetika zany ireo karazana vehivavy izay ao anatin'ny séduction zany dia tsy dia mba mahazo tombontsoa firy amin'ny fiarahana amin'ilay ranamana, fa ny zavatra mahafinaritra zany an'ilay vehivavy dia ilay karazana teny mamy, ilay karazana fampimehezana, izany hoe ilay ataontsika zany hoe ambiance, satria dia mahay misafidy ireo séducteur ireo na ny hira izay alefany amin'ny fotoana iarahana, tsy misy mihitsy zany ny ataontsika hoe zany fahasorenana na ny ennui zany miaraka amin'ny ataontsika hoe séducteur, fa dia mahafinaritra zany ny fotoana rehetra izay iarahana aminy. Ny séducteur koa zany izy dia tia lanonana, izany hoe tia fivorivorim-pianakaviana, fetifety, eranio, fisotroana, fandihizana sy ny sisa, satria ao anatin'ny kapokany tsara zany ilay ataontsika hoe zany hoe séduction. Tsy misy maharatsy ny ataontsika hoe zany hoe séduction eo amin'ny olombelona izany, satria efa noresahako teto zany ny io karazan-javatra io, fa miasista amin'ny famoazana atsika vehivavy zany ny tenako, satria ireo karazan'olona ireo zany dia ilay hoe tsy mijery afatsy ny tompontsony. Hafa moa zany ny ataontsika hoe zany hoe pervers narcissika, izay ataontsika hoe zany hoe enjakenjana kokoa zany hoe tena mamotipotika an'ilay vehivavy zany ny fiarahana aminy. Fa ny séducteur indray zany izy tsy de tena ao anatin'ilay ataontsika hoe aratsy panahy be loatra izany, fa izy indray zany dia ilay mahaveriveridi, ilay mamamo izy ny fitenenantsika zany, satria ny séduction dia tsy siafan'ny fisotroana fisotroana toka, mahaveriveridi, mahamamomamo, mahasambatsabatra zany ny fotoana iarahana aminy. Tsy siafan'ny fifohana sigara izay hoe mahaveriveridi amin'ny fotoana izay ifohana azy, fa rehefa avy eo dia miverina indray zany ny tena problema, ka mandeha misoko miandalana zany ny ataontsika hoe séducteur. Izany hoe ilay vehivavy zany dia veriveridi, mamomamo ao anatin'ny fafinaretana foana zany amin'ilay fotoana fiarahana, dia ilain'ny vatan'ilay vehivavy ny hafarany zany ilay olona, misy karazana dépendance zany ao, ilain'ny fanainy, ilain'ny sainy zany ilay karazana fameriverezana ataon'ilay séducteur, zany hoe mahafakandro azy zany, ka rehefa tsy
maîtriser an'izay karazana situation rehetra izay zany ilay vehivavy dia iny lay roboka tia hita foana zany andranamana ary dia tsy fantany intsony zany hoe inona marina moa zany ny tena objectif an'ity fiarahana ty dia iny zany ilay hoe mandeha ny ambiansy, mandeha ny fafinaretana dia iny fa mitondra kitra mitoejaza ny vehivavy iray izany hoe tsy misy izany hoe resaka hoe inona ny objectif moa vehivady sa moa anorina tokantrano moa anana ny tanjona tratrarina miaraka manjavozavo zany zay zavatra rehetrarehetra izay satria ny ambiansy tena tsara de tsara zany miaraka amindranamana dia matetika zany dia miteraka tsy manambady ny akabeazan'ireo vehivavy zany ao anatin'ny araton'ny séducteur. Izany zavatra rehetra izany zany dia zavatra miseho zany amin'ny tantarantsika vehivavy satria dia misy zany ny karazam-behivavy izay hoe samihafa ny rain'ireo zanany dia izy irery no mitaizan'ilay zaza ary dia tsy nisy mihitsy zany ny conclusion izay hoe mba noraisiny tamin'ny fiainany fa satria nalovan'ireo karazana séducteur ireo zany ny fiainany tsy misy mihitsy zany ny anatra izay hoe notsoahany tamin'ny fiainany teo aloha. Maro dia maro nefa izany zavatra zany eo amin'ny fiarahamonina zany amin'izao fotoana izao dia ny vehivavy manano tena izay ao anatin'ny fahatrana magitsokitsoka satria izy irery no mitaizany zanany. Indraindray mba manipisipy kely eny zany ilay ranamana séducteur zany mba manipisipy vola kely eny kanefa tsy de tena hoe de zavatra mahafaka an'ilay vehivavy. Inona zany no ataonao vehivavy zany manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Rehefa manomboka ianao zany miaraka amin'ny tovolahy iray izay hoe amam-bolana maromaro zany dia tsy de misy zavatra tena hoe plan manokana zany izay hitanao amin'ny fiarahana aminy ary ny fiainanao koa zany tsy de hitanao hoe nisy zavatra niova any amin'ny positif zany ny fiainanao nandritran'izay hoe fotoana fa dia karazana revirevo fotsiny zany fafinaretana no iaraha